Manantitra ny Vaovao Mbs nareo tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasa nareo ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny raharaham-pirenena avy hatrany no anomboantsika ity fotoana ity. Naneo ny heviny mazava io arivo io ny biro politika ny antoko tiako Madagasikara izay fanehoan-kevitra manoloana indrindra ny fanatanterahany eo anivon'ny fitondram-panjakana niainga tamin'ny filan-kevitra minisitra ny fitsapan-kevi-bahoaka fantsiana ny lalam-panorenana. Nilaza mazava ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara fa fanitsakitsahana izany lalam-panorenana izany izao fanaovana fitsapan-kevim-bahoaka izao ary tsy vitan'izay fa fitsapan-kevim-bahoaka ho tanterahana ao anatin'ny ameana. Toy izao ny tati-baovao entin'ny Laurette Berton teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Manainy amin'ny hoavin'ny firenena malagasy ny antoko tiako Madagasikara. Ny lalam-panorenana izay iain'ny firenena mihitsy no anaovana atsirambina satria ankameana ihany no heverin'ny fitondrana ankehitriny anaovana ny fantsiana andininy vitsivitsy ao anatin'izany. Noho izay indrindra dia nanatanteraka fivoriana maika ny biraon'ny antoko tiako Madagasikara ny arivany Alatsinainy faha 20 ny volana Aprily 2022. Nanambara ny filoha nasionaly ny antoko TIM Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy araka ny demokrasia ny zava-mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana ary tsy ampilamina ny fanaovana amboletra iroso amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka io. Tsika eto ato anatin'ny tany demokratika na mbola tsy demokratika raha mbola mandeha mizotra makana dia ny fanajana ny fandimbiasa toerana fanajana demokrasia ary tsika tsy afaka anao ny rery satria na ny famatsiana ny vola entina anaovana fifidianana ny fantarao tsara zany hoe basket fond zany avy amin'ireo vondrona Europiana, ny Amerikana, Japonais sy izay manampy antsika eo ny Afrikana. No zany zany tsy maintsy misy fifanankalozan-kevitra ary ny hery velona rehetra nareo le partie prenante ato anatin'ny mpanao politika eto Madagasikara tokony fampidinika aloha fa tsy tonga dia raisina tapaka fotsiny zao sady tonga dia hoe fiantsona fa tsy mbo hoe misy dinidingy fanankalozan-kevitra kory. Mangimangina atao tamin'ny 2007 tamintsika hiditra atao anatin'ny SADC sy nampidirana ny teny anglisy langue officielle amandomana zay fitia rafitra no kitiana za efa nilaza mihitsy tamin'ny voalohany fa hanaovany constitution fa izy nilaza fa hoe za tsy hikitika ny constitution izy ihany nanao an'io. Fifampidiniana ho iatrany nambarana Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny tiako Madagasikara no tokony hatao miaraka amin'ireo antoko politika hafa sy ny fiarahamonim-pirenena jiaby. Fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fanaovana amboletra io référendum io malagasy izy dia tsy zany mamaly an'izay fa ny vahoaka raha hanao amboletra izy dia hitany hoe ny vokany fahefanany tsy an'izay mpitondra eo fa ny fahefana any vahoaka any vahoaka ny fahefana ka vahoaka malala efa fantany ireo vahoaka tsy miteny miandry fotsiny reo misy dikany fa tsy hoe reo vahoaka reo fa mangidy izy dia resy zay na mahantra izy dia resy zay ka mefiko hoe zay le société civile tena pahendrena mihitsy zany tena zany tena pahendrena satria zay le lazako hoe zay le parti zay ny atao hoe dialogue zay ny atao hoe consensus zay ny atao hoe fifanankalozan-kevitra maka ny hevitra ny olona ka raha ny tena zany ny KMF-konao hoe tena tonga dia mandeha makany zay raha rivo satria tsy azo atao zany manova constitution fotsiny ohatran'izany fa nga izy ty hoe taratasy diso dia naovaika io ngeny tena fototra ijorontsika eto hoe manaja toy ny andrak'Andriamaso lalam-panorenana. Tsara moa ny manamarika fa ny fitondrana tetezamita izay notarian'ny filoha ankehitriny io ihany no nanova ny lalam-panorenana tamin'ny taona 2022 ary ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny mapara tamin'ny taona 2022 no nitsipaka mafy raha saika hitondra fantsiana izany lalam-panorenana izany ny fitondrana teo aloha. Fa tamin'ity ariva ity ihany dia nanontanian'ny mpanao gazety ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny fahitany ny zato andro izay nitondrany ity fitondrana ity ny firenena. Fanontaniana tokony hipetraka amin'ny olom-pirenena tsirairay ny amin'ny hoe inona avy ny fotodrafitrasa efa mba vita hatramin'izay zato andro lasa izay.
tafiditra an-tsekoly daholo ve ny zanaky ny malagasy ary voaja ve ny teny izay nomena sy ny fampanantenana nampilendalenda nataon'ny mpitondra zany tamin'ny vahoaka toy izao ary ny valitenin'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamato Marc Caravaly manana momba an'izay. Io tsy hoe tsiketoerigny manao azy tamin'ny nga Macron zao tamin'ny président Trump dia nioatra zay nisan'izay zatondra zay mifanampy zany ampiseho anareo ny zavatra iovao rehefa lany zay faminambo amin'ny président zay voafidy ao anatin'ny zatoandro zany hoe mitelo volana eo zany dia amin'ny fotoana io mahaseho izy hoe zao kilomètre ny lalana vita zao ny olona ninona toy zao ny fantrana eto Madagasikara nianatra daholo ny mpianatra zao ny zavatra vitatsika zao ny fifanarahana iraisam-pirenena natao zay natao dia araka ny resako hoe za tsy dia hoe hanao kritika na naratsy be fahatany fa andrefy zay natao hoe mandrefy ny zavatra vitany mba refeso ny zavatra vita hoe 7 kilomètre ny lalana vita zay firy ny ankizy tafiditra tsekoly firy ny tahan'ny zaza nianatra fa tsy hoe dia tonga dia hoe tapitra zatoandro dia tonga dia nda iteniteny tsy fotsiny ampahendrena tsara na vatsika andesy. Eo amin'ny faramariana ny fetin'ny Paska kosa andro tsy vesana ny alatsinainy Paska ary samy nanana ny fomba netiny niatrehana an'izany ny tsirairay ny akamaroan'ny olona dia nandeha sitaka kely ny renivohitra nitsangatsangana teo ihany koa no namonjy lanonana Laurette Berton no nandeha teny rehetra teny mijery ny zavamisy teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Raha ny zavanisy tamin'ny tinain'ny Paska dia fen'olona ny teny amin'ny toerana fanaovana hetsika na ny tany amin'ny toeram-pitsangatsanganana jiaby teto Antananarivo renivohitra. Filaharam-be ny tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nanomboka tamin'ny fitora sasany marandray dia efa niantrana teny ireo mpakafy ny fampisehoana evangelika miamby ny fisokafan'ny vavahady tamin'ny 12 sasany mantsagna. Saika avy tamin'ny toerana lavidavitra jiaby ireo tonga teo saingy noho ny fankafizana no nanosika ny safidiny. Zay aloha isaka misy ritra dia mijery foana zay. Zay mampatonga ny safidy hijery ritra. Ny safidy namonjy ny ritra rasondra be satria aty zany mba hoe le amin'ny resaka fanahy dia mahafinaritra aty sady manetanetana ny fanahy ohatra izay. Mahafinaritra fotsiny ny ritra dia efa zatra efa mijery foana ny ritra dia izay safidiana. Tsy nieritreritra fa dia efa niomanao aty foana. Tsy ny teny Mahamasina ihany no nahasarika olona. Ny fanotofana ny fidirana tao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza nanomboka tamin'ny fitora marandray no efa nitandahatra ny olona hiditra hitsidika ireo biby sy ny zavamaniry tarimizina ao Tsimbazaza. Mitondra ny tsaiko madinika miala voly sy mizaha biby no antony safidianana ny parc biologique et zoologique de Tsimbazaza hoy ny ankamaroany ireo nanontaniana. Avy amin'ny tanàna maro mandidina ny Antananarivo renivohitra izy ireo ary saika nandeha fiara fitateram-bahoaka ny ankamaroany. Raha ny tamin'ny tapany marandray dia tsy dia nagnano sarotra loatra ny fangalana fiara fitateram-bahoaka raha ny nambaran'ireo tafikoragna taminay. Avy any Ambohimanarina ampijery biby amin'ny ankizy mahita amin'ny fahitan'ny olona mba miala voly satria tsy miasa androany. Mitondra sakafo izay mbola nahandro sakafo izay mitondra sakafo izay aty Tsimbazaza mitondra ankizy mandehandeha mijery biby. Ny tena marina zany za efa mahita ny aty fa mba mitondra ny vady aman-dranako satria androany tsy miasa. Ny ankizy mihitsy mitarika anay lehibe ndo mba ho any Tsimbazaza zany dada dia fa mba hoe entina zany le ankizy mba mijery fa araka le hoe tsy miasa androany dia hoe mba mandeha hijerijery fotsiny. Eny aty va mitady sakafo izay le mahatonga le ny fiomanana tsy dia misy loatra satria maly vao mijanona tsy miasa dia androany dia tsy maintsy mandeha. Marobe ihany koa ny mpivarotra karazana sakafo, hani-masaka, voankazo, zava-pisotro na ny teo ivelany na ny tao anatin'ny faritry ny valan-javamboary ny Tsimbazaza. Nisy koa nefa ireo nisafidy nanday sakafo boaka an-tragno ary nisy mihitsy aza ny nagnano brochette party teny antoerana. Tsy latsa-danja tamin'izany ny filaharana ho an'ny mpakafy fanatanjahantena tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny mantsana ny tinain'ny Paska ihany. Nalalaka ny fifamoivoizana tamin'ny tapany marandray teto Antananarivo renivohitra tamin'ny ankapobeny. Ny hariva kosa azo antoka sahady ny tsy maintsy isian'ny fitohanana sy ny fahasahiranan'ny mpandeha satria tsy aharaka ireo fiara fitateram-bahoaka.
fa rehefa misitaka ny renivohitra dia tsy afaka misaraka amin'izay ny fitaovam-pitaterana, ny fiara fitaterana maromarina kokoa. Rehefa fotoana izay tsy fiasana tahaka an'izao dia misedra fahasahiranana foana toy ny isan-taona ny fitaterana eo amin'ilay fiaingana amin'ny maraina dia ny fodiana ny ariva. Ndea ho fantaritsika ny momba an'io teo amin'ny fanadihadiana noentin'ny noro fitiavana sariny Mathieu Prince. Tsy vitsy tamin'ireo vahoaka hamonjy ny fitsangatsanganana ho an'ny androany alatsinainy paka no nisedra olana tamin'ny fiangana izy ireo niainga tany an-tokantrano. Ohatra amin'izany ny olana teo amin'ny fitadiavana ny fiara fitateram-bahoaka. Zay zao avy any Soamanandrariny dia nandeha bus dia tsy tonga hatraty amin'ny anina amin'ny bus fa tany nariny tena andalana zay dia nandeha tongotra. Dia tongotra tena nanomboka teny Besarety zay na dia tongotra nakaty. Misy fa manao tapa-dalana daholo zareo. Nisy kosa ireo izay nilaza fa nilamina tsara izay fiangana izay. Ny alavany Itaosy zao mahalalaka be ny lalana fa vitsy ny fiara fitaterana vitsivitsy dia tsisy embouteillage efa tamin'ny fitsasany lahatra teo. Afanesabotsina mena tsy dia sahiry tsy dia manahirana ka misy tomobile. Etsy andaniny Tsimbazaza rovan'ny Manjakamiadana ireo no anisan'ny toerana be mpitsidika indrindra tamin'izao andro ny alatsinainy paka izao. No ireo toerana ireo izay samy manana ny mampiavaka azy no tsy lavitra fa eto an-drenivohitra ihany. Taoriany ny fitsangatsanganana ny alatsinainy paka tsy nisy tsy nilaza ireo vahoaka nanontanianay fa nafinaritra ny fety. Tsara ny manamarika fa saika teto an-drenivohitra avokoa no nanao izay fitsangatsanganana izay ny ankamaroan'ny vahoaka noho ny fahasahiranana izay miatra amin'izao. Ho fisoroana ihany koa ny mety ho fandaniam-bola raha ny voalaza. Ankoatra ny teny Tsimbazaza sy rovan'ny Manjakamiadana, tsy vitsy ihany koa no nisafidy nijery fampisehoana mpanakanto atao Mahamasina. Nandeha teny Tsimbazaza satria ny akaikikaiky kokoa fa tsy dia lavitra. Tsara be dia nahita biby tanan'ny Tsimbazaza. Tamiko izany raha za manokana izany tena nafinaritra be mihitsy ny nandeha baka. Ie, tena nafinaritra be mihitsy dia izay zao avy tany an-drovo. Avy nandeha tany an-drovo izay dia nijery karazana tantara mahafinaritra be. Dia nandeha nitondra an'ireto zanako reto zahay namonjy ny gastropizalo avy any dia namonjy piscine tatso amin'ny Solim Hotel dia avy eo zahay nankany amin'ny park. Teo Tsimbazaza ihany. Nitondra ny ankizy mitsangatsangana tao Tsimbazaza dia mahafinaritra be ny tao izany hoe milalao fotsiny izany ny ataon'ny ankizy ao. Mahafinaritra. Eo ihany ny tratran'ny maro anaka. Mahafinaritra be. Tady Tsimbazaza. Arak'izao hita amin'ny sary izao somary sahirakirana ireo vahoaka avy nitsangatsangana hamonjy fodiana eo amin'ny fitadiavana ny fiara fitateram-bahoaka. Misy amin'izy ireo araka izany no nisafidy ny andeha an-tongotra vokatra izany fahasarotana izany eo koa noho izay hoe tahotra ny fitohanana lavareniny izay. Bus izany rehefa fety ohatro mihitsy tena fandritahana be mihitsy ny bus. Andeha ho dia sahirana amin'ny bus. Nisy bus izay mody dia ohatra tsy tsisy bus dia mandeha tongotra. Tsy mandeha bus izay mandeha tongotra. Ie, satsa to. Fa nilamina tamin'ny ankapobeny ny alatsinainy paka teto an-drenivohitra na dia nisy ihany aza ireo olana madinidinika izay nitranga. Eo amin'izay fiatrehana ny fety izay ihany ho an'ny mpamonjy vonina eto Antananarivo renivohitra dia na amin'ny andro andavanandro na amin'ny andro fety toy ny Pasika toy izao dia miasa hatrany izy ireo satria manoloana ny fiainana andavanandro tsy lozan'izay hoe fisian'ny vonina mety hitranga. Noho izany indrindra dia anao mafisina ny fitaovana sy ny olona ihany koa eo anivony izany mpamonjy vonina izany ka ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ny tompona andraikitra indrindra eo amin'ny mpanantanteraka izay tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Laura Valomanana dia tsy nanao ambany zavatra an'izay fanampiana ny pompier izay rehefa andro fety toy izao. Ho rahantsika avy hatrany ny tati-baovao momban'io. Voamarina tamin'ity alatsinainy Pasika ity fa naneo tanteraka ny fahavononany tamin'ny fanantanterahany asany ny teo anivon'ny mpamonjy vona eto Antananarivo renivohitra no amafisina raha teo ny teo amin'ny olona
ny fiara sy ny kojakoja ilaina rehetra. Izany dia noho ny fanampiana nataony mpitantana ny tanàna lalao Ravalomanana. Akoatr'izay nasiana mpitsabo manokana ho an'ny reny sy ny zaza mba ahafahana mijery akaiky ireny zaza ireny ary ny reny bevoka sendra ny tsy fahasalamana teny ampitsangatsanganana rehetra teny. Namafisany ny komandany mpamonjy voana Antananarivo renivohitra ny kolonely Ramanohara Franki fa maimaimpona avokoa ny asa famonjena voina ka aoka tsy salasala ny rehetra iantso ny larana maitso 710 raha misy ny tranga izay ilaina ny mpamonjy voana. Nambarany ihany koa fa zava-dehibe ny fahamalona trany eny amin'ny rano rehetra eny. Tratra izany fanamby zany rehefa miara-miasa ny ponina ny vondrona rehetra zay mpiaron'ny olona sy ny fananany ary ny mpitondra. Hatramin'izay zany ny mahatonga ny hoe pasika tsy herendoza dia matetika tonga amin'izay hoe fisotroana be loatra izay dia ateraka ny ady, ateraka ny fahasorenana sy ny tsy fandeferana, dia zay mahatonga ny pasika tsy herendoza. Eo ihany koa indrindrandrindra ny tsy fahatomombanana ary teknika zay misy eo amin'ny fiara, indrindraindrindra ny isatra, eo ihany koa ny lafiny ao amin'ny fampandehanana ny milina ao dia tsy tanteraka. Koa ny tanàna Antananarivo renivohitra zany dia nandray ny fepetra avy amin'ny alalan'ny ramatoa ny tanàna dia ny hampandry fahalemana ny pasika 2019. Ny fepetra ny raisina dia ny ranony koba zany dia isy mpamonjy voina iandry fampiasana ambulance mba ho afaka hamonjy aingana ny tradoza raha sendra misy ny loza. Ary tamin'ity ndray mitoraka ity dia natsaraina ny kalitaon'ny asa satria ny mpiadidin'ny tanàna dia nanao ezaka mihitsy zany amin'ny fampitaovana ny reo fiara reo. Tsy vitan'izay fa napiditra olona koa izany napiditra mpampivelona mba hanatsara ny kalitaon'ny asa na eto. Teo maty zany dia ny sarambabe ny akapobe no voakarakara. Fa amin'ity ndray mitoraka ity zany dia ny zaza mambehivavy dia ho voaray tanana atsakany tsy andavy noho ny fisin'io mpampivelona miasa eto amin'ny toby io. Koa raha sendra misy zavatra mitranga dia mazava ho azy fa lara-pinday 710 izay tsy andavam-bola ary maimaimpona ny asa-pamonjena izay ataonay izay no iatson'ny ponina. Fa raha ny resaka fidirana hôpitaly kosa tao anatin'izao fanamariana ny fetin'ny pasika 7 sy 2 izao, raha ny taremarika navoaka ny tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravangandrinavalina tetsy Ampevilo hatramin'ny 9 teo dia iray no maty, 2 kosa no nahiditra hôpitaly raha ho an'ny asiera manokana izany. Ndeo fantaritsika ny tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny fanadihadiany Noro Fitiavana sariny Mathieu Prince. Ny sabotsy 20 aprily izay iray andro mialohan'ny paka no tena betsaka ireo olona niditra hôpitaly raha teny amin'ny asiera manokana no resahina. Mahatratra 420 izy ireo raha toka 220 ny andro ny paka ary 420 androany alatsinainy hatramin'ny 5:00 teo. Araka ny fantatra iray ihany no namony aingy izay tamin'ny andro ny paka ny alahady 20 aprily teo. Raha ny zavatra nitranga zany ny fandraisana tanany marary zany teto amin'ny hôpitaly Ravoangy tamin'ity farany herinandro ity, raha ataontsika hoe amin'ny ankapobeny tamin'ny iny sabotsy foalahady zany ny alohan'ny pasika dia nisy 420 ny olona niditra teto amin'ny vonjy-taitra zany na ny urgence chirurgicale teto amin'ny hôpitaly Ravangandrinavalina. Ny 420 tamin'ireo ny voatery tsy maintsy notazonina zany amin'ny fanaraha-maso sy amin'ny fitsaboana izay natao. Ny ankoatr'izay moa zany rehefa vita ny fandraisana tanana maika dia efa afaka nalefa mody izy. Izay zany tamin'iny sabotsy iny. Tamin'ny andro ny pasika indray zany maly alahady ny foalatsinainy dia nisy 220 koa ny olona tonga teto amin'ny vonjy-taitra zany ary ny 320 tamin'ireo no voatery nitazonina.
anankiray moa zany no nisy tsy tratra zany na dia natao ary ny fitsaboana taminy dia tsy tanany ainy. Araka loharanom-baovao azo ny tranga miseho toy ny ady eo an'eo ny fiarahamonina no tena nahavoa ireo olona niditra hopitaly teny amin'ny HRA ankoatry ny tranga miseho avy amin'ny lozam-pifamoivoizana ihany koa. Raha ho an'ny androany alatsinainy ny paka manokana 5 ny isan'ireo olona niditra hopitaly tao amin'ny HRA vokatry ny lozam-pifamoivoizana ka ny 20 tamin'izy ireo no efa lasa nody any an-tokantranony. Raha ny tranga vokatry ny ady eo anivon'ny fiarahamonina kosa misa 4 ireo niditra hopitaly raha toka ny 3 tamin'ireo no efa tafody. Ny androandroany indray zany nanomboka tamin'ny fito sasany ka hatramin'ny 5 zao dia nisy 470 ny olona tonga teto ary ny 4 tamin'ireo zany ny voatery tsy maintsy nitazonina atao hoe hospitalisation mihitsy zany. Dia tao anatin'ireo zany nisy inona moa zany tyle hoe accident collectif ny filaza azy avy any andrefandrefana avany zany fa anaky 10 zany tamin'ireo accident collectif ireo no naratra tonga zany ao anatin'ireo 17 mahakasika ny lozan'ny fifamoivoizana zany. Ankoatra izay nisy ihany koa ireo izay niditra hopitaly vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo. Rehefa amin'ny andro fety sy ny fotoana izay tsy asana ny akamaroan'ny olona dia miala sasatra na mandeha maka-rivotra any ivelan'ny renivohitra araka nefa narahantsika teo. Fa misy kosa ny karazan'olona amin'ireny andro fety ireny mihitsy izy no manararoatra mitady vola tsy toy ny isan'andro. Manomboka mahazovana eto amintsika ity fanaovana kisarisary sy kisoratsoratra amin'ny tare ity. Io ilay antsoina hoe face painting. Ary dia nanao fanadihadiana momba an'izany indrindra i Laurette Berton teo amin'ny sary ny Mathieu Prince. Karazana asa tanana ho an'ny manan-talenta amin'ny fandokoana ny face painting. Fandokoana sora raha adika tsotsotra. Nahazo vahana ary nahasarika olo maro izy io tetsy amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza nandritra ny tinainy ny Pasika. Ny tsaiko no tena voasintona amin'ny face painting raha ny hita teny an-toerana kanefa tsy nahasakana ireo olo efa lehibe ihany koa izany. 2,000 ariary ny mora indrindra ka tafakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny sara ny manao ireny kisary atao amin'ny sora ireny. Loko efa voatokana ary tsy ahina hanimba ny sora no ampiasain'ireo efa matianina amin'izany. Isan'ireny ny Flax sy Prince efa mihoatra ny 2 taona nanaovana ny face painting ary mikarama ao amin'izany. Matetika moa zany le ankizy foana no midongy. Fa mandraindray koa le ray aman-dreny rehefa tsy maharaka dia tsy manatona an'izy fa midongy le ankizy ka tena midongy izy mahita le ankizy sasany manao anazy. Zany hoe manentona be le izy zany ho an'ny zareo arakaraka le sary. Misy hoe 2 minitra izy dia vita. Misy indray izy mahatratratra any amin'ny 10 minitra no hany arakaraka ny asatro le sary sy fanaovana anazy zany. Sy lazaroa. Dia izy zany vidinany amin'ny magasin mihitsy. Tsy atahorana le izy ka aseurena tsara mihitsy. Izy indray mora afaka ka sasana amin'ny rano matimaty fotsiny izy dia afaka tsara. Ny zavatra ampiasaina aminy produit karazana makiazy afaka makiazy le manamy rano zany dia pinceau ny andokoana an'le tare dia zavatra mivoaka be reny any tsy vitan'ny face painting fa efa miova indray ny anarany amin'izay body painting indray izy amin'izay. Tsy dia mahavelona loatra raha ny asa manao ny face painting araka ny fanazavan'izy roa lahy ireo satria tsy mandeha raha tsy amin'ny fotoana manokana toy ny fety karan'izao. Kolontsaina vahiny voatafiditra teto Madagasikara voatselakory izay ny fanaovana face painting kanefa dia efa ankafizin'ny maro tokoa indrindra fa ireo katita kely. Mampiavaka ny fotoanan'ny fety moa zany dia amin'izay hoe fety izay no manao an'ireny fa raha hoe andeha hianatra na andeha hiasa mety anahirakirana ihany ny momban'ny izay. Fa na inona endrika izay nanamariana ny fetin'ny Pasika dia tsy tokony adinoina ny tena foto-kevin-dehibe amin'izany Pasika izany. Dia ny fahatsiarovana ny nandreseny Jesosy Kristy ny fahafatesana. Saika feno hipoka avokoa ny fiangonana omaly ary ny teny amin'ny FJKM Ambohimanjaka fiorenana no notsidian'ny MBS tamin'io omaly io. Manora Andriamalala no hitondra ny vaovao amintsika sady naka ny sary ihany koa.
teny araka ny Korintianina voalohany toko 10 manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 9 ny ten'Andriamanitra nozaraina tamin'ny mpino kristianina tao amin'ny FJKM Ambohimanjaka fiorenana izay fitinina manao hoe esory ny masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika maneho ny fanoloran-tenan'i Kristy ho famonjena ny zanak'olombelona izay tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny ota. Loha hevitra iraisan'ny fiangonana FJKM rehetra mandritra ity volana Aprily ity ny hoe azony ny famonjen'ny tompo izay midika fa sarobidy ary tsy tokony ho adinoina eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Ny Paska zany dia tena mitondra fifaliana, fiadanana ao anatin'ny fo ary ihany koa zany ahafahako mandray ilay famonjena, matadidy ilay famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay zany tena hoe ngeza be ho anay. Dia Jesosy nandao lanitra izy tonga teto ambonin'ny tany izy hamonjy dia hamonjy ny olona rehetra ary ihany koa ny malagasy rehetra ihany koa dia tena tiany Jesosy vonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Ny Paska zany ka tena zava-dehibe atserovako hoe voavonjy maty ho Kristy ary dia miavaka amin'izany eto Ambohimanjaka fiorenana ny zanaky ny fiangonana rehetra dia mahatsiaro amin'izany famonjena izany. Ny andro Paska zany ho an'ny kristianina rehetra mino ny Jesosy Kristy izay fitsanganan'ny tenan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty dia andro famonjena lehibe ka noho izany dia fifaliana ho an'ny kristianina rehetra zany no mandray famonjena amin'izao andro Paska izao dia midika izany fa izay rehetra mino an'i Jesosy zany dia vonjy. Ny Paska zany dia famonjena dia ny fitehirizana an'i Jesosy Kristy ao koa dia ny fahafantarana fa mpandresy dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy. Tsy ny mpino kristianina ihany moa no mankalaza ny Paska saingy manana ny mampiavaka azy ny fiangonana kristianina raha oharina amin'ny finoana hafa izay mankalaza izany araka ny fanazavany ny mpitandrina. Ny mampiavaka ny Paska kristianina dia ny Jesosy Kristy izay solony zanak'olona tsy misy kilema fahiny izay nataon'ny Jiosy fa ny tenany ndray kosa nataolany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanafahana ny olona amin'ny fahotana andovany ny fiainana mandrakizay dia indrindrandrindra andraisan'ny olona ny famonjena araka ny lohahevitra hoe azony ny famonjena. Izay mampiavaka ny Paska kristianina. Fa ankoatra ny batisa sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny ombonan'ny mpiara-mivavaka ho fahatsiarovana izany fotoan-dehibe izany dia nisy ihany koa ny fanateram-bokatra izay fanao mahazatra isan-taona iraisan'ny fiangonana FJKM rehetra rehefa fotoan-dehibe. Dia izay vaovao ny finoana teny amin'ny fitandremana FJKM Ambohimanjaka fiorenan'izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.